Dia faly miarabantsika indray izay manaraka an'izao fandarana izao izay mitondra ny lohateny lehibe moa hoe inona ary no ataonay. Androany ny lohahevitra ny tenin'Andriamanitra izay hitondran'i Jesosy antsika indray dia ny hoe manao izay asain'Andriamanitra atao. Ao Mateo 4:4 tenin'Andriamanitra izay efa betsakitsika mahafantatra azy ny nakaniny devoly fanahiny Jesosy manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 20. Ao amin'io tenin'Andriamanitra io dia ahitantsika an Jesosy dia eo koa Satana. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra aloha zany fa tena misy Satana. Ary eto amin'izao tontolo izao izy. Ary dia voambaran'ny tenin'Andriamanitra moa fa fanaratsy any amin'ny rivotra izy ary mandehandeha tahaka ny liona mierona. Ny zavatra voalohany jerevantsika eo amin'ny Mateo 4:4 dia ny hoe ny devoly dia manatona antsika. Zay no zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa avy ny fadihanina Jesosy nona izy avy Satana hakafana azy dia voambaran'ny tenin'Andriamanitra dia nanatona azy ny devoly. Nanatona azy ny devoly. Ny devoly zany dia zay zany ny zavatra ataony hoe manatona antsika. Ho antsika izay efa nanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy, nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, dia tsarovy tsara fa nomen'Andriamanitra herintsika, zany hoe ao anatintsika dia misy herin'Andriamanitra, misy herin'ny fanahy masina ao anatintsika. Ary tsindrin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana nareo na tsy, izao toetra ny tenanareo tsy fantatrareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Ho antsika zany izay efa nanolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra dia ao anatintsika Jesosy Kristy. Jesosy no ao anatintsika, Jesosy no mipetraka ao anatintsika, Jesosy no ao am-pontsika. Tsy ao anatintsika intsony Satana na ny devoly, fa tamin'ny fotoana izay nanolorantsika ny fiainantsika ho an'i Jesosy ary nandraisantsika an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, dia lasa izy, lasa nivoaka izy noho ny herin'i Jesosy, noho ny fahefan'i Jesosy. Dia ny zavatra ataony zany dia ny manatona antsika tahaka an'izay nanatonany an'i Jesosy, manatona antsika ny Satana. Inona ary no ho ataony rehefa manatona antsika izy? Rehefa manatona antsika Satana dia mampanao zavatra izy. Nampanao zavatra an' Jesosy izy. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia tenenao tonga mofo, nampanao zavatra an' Jesosy izy. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia menjera eto amin'ity tendrombohitra ity, nampanao zavatra an' Jesosy izy. Miankofy eto anatrehako. Nisy zavatra izay nampanaoviny an Jesosy. Satana manatona antsika io dia mampanao zavatra. Na tamin'ny andron'ny Adama sy Eva ary dia ny zavatra nataon'ny Satana dia nanatona ny Eva izy ary nampanao zavatra any Eva. Fa zavatra tsy adinontsika dia ny zavatra mpanaoviny Satana, satria Satana dia tsy avy raha tsy handringana sy hamono. Dia ny zavatra mpanaoviny zany, izy zany rehefa mampanao zavatra, ohatrany hoe zavatra tsara, ohatrany hoe zavatra mety, ohatrany hoe zavatra marina, indraindray ohatrany hoe zavatra araka ny tenin'Andriamanitra. Fa ny an'ny Satana dia ny hamono sy handringana. Rehefa nampanao zavatra ny Eva izy ohatrany hoe mety, ohatrany hoe marina, ohatrany hoe tsara. Fa saingy izao zavatra namono ary
nandringana. Ny anjarantsika dia satria moa zao fandarana zao inona ary no tokony ataontsika dia ny manao tahaka an' Jesosy. Na dia teo ny zavatra izay nasainy Satana nataony, dia Jesosy dia zay nasain'Andriamanitra nataony ihany ny azy nataony. Mampanao zavatra azy Satana fa ny azy dia hoe voasoratra hoe zay lazain'Andriamanitra ihany, tsy mofo ihany ny velomany olona fa ny teny rehetra zay aloka ny vavan'Andriamanitra. Zay nasain'Andriamanitra nataony ihany, aza maka fanahy Jehovahandriamanitra ao. Zay nasain'Andriamanitra nataony ihany, Jehovahandriamanitra ao ihany ny ankofany. Zay zany ny Jesosy zay hoe zay nasain'Andriamanitra nataony ihany. Ka ho antsika ihany koa, Satana dia mampanao zavatra. Ny ampahaizana antsika ny tokony ataontsika dia zay asain'Andriamanitra ataontsika ihany, zay ihany no tokony ataontsika. Rehefa manatona antsika izy ka milaza manao hoe aza mamela heloko izany, jere ny zavatra nataony taminao, jere efa zao ve ny nataony ianao dia mbola ahoana ihany. Satana zay. Aza manao an'izany fa zay lazain'Andriamanitra ihany, zay asain'Andriamanitra ataontsika. Na mafy ary nataon'ilay olona dia zay asain'Andriamanitra atao hoe Andriamanitra nefa niteny hoe mamela heloka, dia mamela heloka. Rehefa tonga Satana manatona antsika izy, indraindray tsika ao anatin'ny olana, ao anatin'ny ady, ao anatin'ny sarotra, dia ny zavatra asain'ny Satana ataontsika dia ny monomonina. Zavatra asain'ny Satana ataontsika dia mametsiny. Dia ny zavatra asain'ny Satana ataontsika dia ny lasa kivy, ketraka, farany miala mihitsy ary. Zay asain'Andriamanitra atao. Apetrao amin'Andriamanitra ny fanahinao, fenoy fiderana ary fenoy fisaorana, fenoy fatokinan'Andriamanitra, fa zay no asain'Andriamanitra ataontsika. Fa Andriamanitra efa nampanantena fa amoaka antsika ho toy ny mpandresy. Tsarovo zany zay hoe mampanao zavatra Satana, zavatra an'io. Tsaroantsika angambo Petera dia rehefa nanontany Jesosy dia tena nanampy amin'ny Petera mihitsy ny fanahy masina ka nilaza manao ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra. Dia faly Jesosy hoe sambatra ianao ry Petera fa tsy nofo aman-dranona ny eo anao an'izany. Fa avy eo Jesosy rehefa nilaza ny amin'ny fahafatesany, ny amin'ny fahoriana zay aretany sy ny fitsanganany, dia nanatona ny Petera indray Satana. Nanatona ny Petera Satana, ary dia nibitsika tao an-tsain'ny Petera hoe Petera, teneno hoe sanatria aminao zany, ary teneno mafy mihitsy. Dia nataony Petera zay, nataony Petera zay rehetra nasain'ny Satana natao. Ary dia nitodika Jesosy ka niteny mafy hoe anivoaka ianao ry Satana. Mampanao zavatra antsika Satana. Ny anjarantsika dia ny tsy manaraka zay asaina ataontsika. Indraindray izy ange asainy mandainga tsika, indraindray tsika asainy manaratsy olona, indraindray tsika asainy mifosa olona, indraindray tsika asainy mametsiny mpanompon'Andriamanitra, manatona atsika izy dia zany no asainy ataontsika. Noho izany rehefa tonga Satana manatona atsika dia zao raisy foana hoe inona no lazain'Andriamanitra, inona no ambaran'Andriamanitra, inona no tenenin'Andriamanitra, dia zay lazain'Andriamanitra atao. Fa zay ihany no mahatsara atsika, zay ihany no mahasoa atsika, ary zay no zavatra lesona lehibe ampianarin'i Jesosy atsika hoe
rehefa mampanao zavatra atsika Satana, rehefa tonga izy manatona mampanao zavatra atsika, zay zavatra matetika ny azy ratsy, zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra foana no nampanaoviny, dia lesona lehibe ho antsika ny meny Jesosy hoe zay lazain'Andriamanitra, inona no lazain'Andriamanitra, inona no ambaran'Andriamanitra, inona no tenenin'Andriamanitra. Ho anao zay manatrika eto amin'ny toeran'ity ka mbola tsy nisy fotoana nanoloranao ny fiainanao amin'i Jesosy, misy ny devoly ary mampanao zavatra izy, ary ny zavatra zay ataony dia zavatra andringana sy amona, amotika ny fiainanao, zavatra hanimba ny fiainanao, tsy hitondra fifaliana, tsy hitondra fiadanana, fitondra faharatsiana sy faharatsana, famoizam-po eo amin'ny fiainanao. Zany no ataony Satana, mpampahory sy mpampijaly izy. Zay zavatra sainy ataonao dia mifono fitaka sy lainga ary mifono zava-dratsy avokoa. Ka androany manasanao Jesosy be fitiavana, manatona azy, atolory azy ny fiainanao, mitenena hoe Jesosy hoe tapa-kevitra anatona anao, tapa-kevitra nolotra ny fiainako anao, vonona nompo anao sy anaraka anao dia anao zay asain'i Jesosy atao ianao, zay ampanaovin'i Jesosy ianao no ataonao, ary hitanao fa zay asain'i Jesosy ataonao dia mitondra fifaliana, mitondra fiadanana, mitondra fanafahana, mitondra firavoravona ary mitondra fahasambarana. Zay asain'i Jesosy ataonao. Ka ny tompo any ahitantsika, Andriamanitra ny asa mahery amin'ny fiainantsika. Raha fitiniko ny tenin'Andriamanitra dia izao: misy Satana, ny zavatra ataony dia ny manatona atsika, tsy ao anatintsika izy fa manatona atsika izy, ary izy manatona atsika io dia mampanao zavatra izy, ary ny zavatra mpanaoviny atsika dia zavatra mitondra olana sy fahasairanana eo amin'ny fiainantsika. Ho anao raha vaovao manatrika eto amin'ny toerana ity, raha mbola tsy nanolotra ny fiainanao an'i Jesosy ianao dia ao anatinao tokoa aloha Satana, rehefa mbola tsy nanolotra ny fiainanao an'i Jesosy ianao, ary izy mampanao anao ny zava-dratsy maro samihafa io. Fa raha manolotra ny fiainanao an'i Jesosy ianao dia Jesosy indray no ao anatinao, ary rehefa anao zay asainy atao ianao dia ho tsapanao fa fifaliana sy fiadanana ary firavoravonana ao anatinao. Zay indray zany ny fandarantsika androany, zay averiko indray hoe mitondra ny loha hevitra hoe inona ary no ataontsika. Izany ka dia mirary ny sosiny tsara ho antsika tsirairay avy, ho ambin'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy. Tahin'Andriamanitra tsika tompoko.